atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Adalanao ah. Tantara nosoratany Lotara Valmanana. Mpilalao tantara Fetra Obelina, Sofaniry, Fifi, Christophe Rabearmanana, niaraka tamin'ny Louise Ravelso ary mbola Rantora Manantsoa. Ny kirakira teo amin'ny laflera teknika Pak Sarano Arvony. Adalanao ah. Fizarana faharoa. Tantara no toto sainy maningotra. Anio no andro fahadimy. Satroko foana ilay izy anao grâce matinée rehefa eo ianao ah. Indrindra rehefa eto akaikiko eto. Mihaja. Inay aho mba hadala dia afaka nilaza taminao hoe andao andositra. Iaina tsy misy mpanelingely any an-tany lavitra any. Dia ahoana miala? Tsy haiko ny aminy. Ka na tsy andositra sika tsy mahasakana anao tsy adala izaniko. Samy adala ngetsika. Adala sangy indrisy fa tsy vitako izany satria misy fetrany ihany ny adalako. Izay angamba vao faton'ny papara manandrana an'izany. Marina e. Ny fankanesako aty Madagasikara rangefa nanaovako dido fotsiny noho ny agegetsika sy ianao e. Dia fatany ve hoe noho ny amiko no nankanesanao aty ka? Tsy fatany. Miantso anao mialy. Avy aloha io fa vao maraina loatra e. Raiso izy fa inona ary ty? Allô? Manao mialy? Ah? Tsy naposiko mivavao lazainao. Avelako vetivety aloha ianao ka. Odry, to mikentrona sady ankona tanteraka ianao fa misy inona? Mo tsy vaovao tsara ho anareo roa zany. Oh, ao tsara? Eto vao tiana manaiky fa adala tanteraka ary mihaja. Midika ve zany hoe afaka mandositra tsika e? Tsy kosa angamba. Sao dia mody ianao ary karakara ny rahanareo baiko zany. Andeha zany ianao? Andeha ary tsy tia hitanao tsony mandrakizay. Ho adonoko ianao ary ho averiko amin'ny tompony toerana nangalarinao. Irareko mba ho vitanao tokoa zany e. Tsy maintsy ho vitako zany satria tsy manatsafidy ah. Manomboka eto dia raim-pianakaviana. Ho an'ny Suède kaoka tsy hitako antsony ianao satria ny ampitandrina anao tsy tonatonana ny tena nandehanako aty Madagasikara. Mazava ho azy. Ary eo ka mba tsy hitanao tsony amin'ny fiverenako eto satria efa tranoko ty fa tsy tranonao tsony. C'est... Adios. Dia izay ny tapakairy mama. Atao faran'izay ainga nandrarana dia mbola tsy hita ny kibony. Afaka ray volana io daty io. dia izay izany ka inona tsony no lazaiko amin'izany. Fantatro ihany fa tsy dia manana fianakaviana maro mialy. Noho izany dia tsy hisy fombafomba be fa avy hatrany dia soratra no atao. Tsy afeniko fa mba nanam-paniriana hisalotra voaly fotsiny amin'ny alitara ihany ah. Saingy amin'ny mahasalama amin'ny vina moa dia azaiko ny fombany. Voaly fotsiny ity kibo efa mibotsina. Angaza ny salotra loram-poana. Fantatro tsara fa tsy azoazonao izy noho ny antony tsy dia mazava amiko hatramin'izao saingy ataoko ahoana moa? Tsy afaka mifana ary izay na dia tsy dia hampisy disadisa eo amintsika aza. Efa nifandriana ianao ka afaka ho aiza-tsony moa e. Na miteraka olana eo amintsika aza ny fiarahanay zava-dehibe amiko ny zanako. Mino ve ianao fa tena zanako izany zaza izany? 3 volana ange ianao tsy teto riviny e. Tsy mbola nahita olona mahatoky tahaka ny mialy ary mama. Noho izany dia eny ny valiny. 2 volana izao ny zanakay.
tsofrano amin'izay ry zahay a. tianao ve nikitana ny todiny nomaritra ny lanitra? Misy tery marina amin'ny masoandro. Na dia efa niletika tsy tazana intsony azy izy dia mbola mampita ny taranoan'ny volana mba hanazava ny alina. Ny marina kokoa aza tsy izy no nilentika fa ny tany nanome lamosina azy. Vina, manana fanontaniana? Hoe ahoana? Tena sitraponao marina ve? Eny, efa anao anareo mianaka. Dia atao hoe afa sedrana ny fitiavantsika rehetrarehetra ireny dia efa tratratsika ny tanjona amin'izao. Zany? Tsy androko ilay andro iray toa sato. Maharita kely fa 3 andro sisa e. Anio alina sisa amin'ny matory aty dia hody any amin'ny ravin-kosinako a. Afaka 3 andro indray tsika vao mifankahitany amin'ny firaisana. Dia tory be hafa ny mpandriana miandry anao Vina. Ok. Rendra sosokafako amin'izay ty kasety boky nivoaka androany ity. Tazako tato manko ny anarany mihaja saingy zao aho vovonany hamaky azy. Mihaja Andriaparany sy Lars Anderson tafakevitra ny vady. Marina tokoa izany fa anambadika ala. Tsara tsodrano rery mihaja. Allô? Inona ny ianao? Maninona ianao tsy mandalo aty an-trano intsony? Efa ela be izay a? Tsy ho antsony aho mandrakizay. Ary aza miantso antsony ianao fa manahirana amin'ny vadiko. Tsy miendrika iantsona azy ny anarany izany. Ary aza masika moa e. Tadidry fa mbola manana 3 andro be izao hitantarana amin'ny tantara mamintsika. Tefia, miangavy ianao aho. Ataovy ampy anao izay rehetra efa azonao taty amiko fa aza korontanina intsony ny fiainana mianaka. Sanatria raha nankorontana ny fiainanao a. Andamina azy aza no ataoko. Tapahako fa veloma ianao e. Viva 98.8. Ka honao ry mamavina. Manao ahoana ilay reo amin'izao akatoko ny andro malazo zao? Efa rapitso mantsy. Tsy haiko fa somary malaindaina izy. Tsy arakaraka ny mahandro malaza azy. Ny antony tonga aty mantsy dia izao e. Mila miresaka amin'ny Vina. Fa misy inona? Misy zavatra tiako hampahafantarina azy. Tsy tiako diso fanantenana izy. Afaka lazainao amiko izany. Ny tena marina dia saika hialatsiny aminareo aho fa mety tsy ho afaka raha mpitso. Fa nahoana kosa mpinamana ve misaotra nareo lahy? Raha ny hevitry Vina aza dia ianao natao vavolombelona saingy ianao tsy nety. Tsatro moa ve hifanotrona foana saingy misy antony manokana tsy ahafahako manatrika azy. Antony avy amiko manokana. Eny ariko. Mandehana lazao azy eo an'hevitrao. Dia ahoana ralina. Io raha tefy, dia ahoana ity? Matory ve le tsy ny ataon'le ty nefa akatoko ny andro malaza. Asireo ve laha ty e? Kambo ako. Tena hoe kambo. Ka raha izany dia vao makampitombo ny akamonina ny zavatra ho lazaiko a. Anio ny fotoana tsapako asambarana lehibe amin'ny fiainako. Tsy andro iray toa zato fotsiny fa ora iray toa arivo mihitsy ny fiandrasana ny fahatongavan'ny Vina sy ny fianakaviany eto amin'ny firaisana. Efa tara 10 minitra sahady ry zareo. Way, fa tsy fiarany tefy very mijanona ry alavitra ry. Katikatira mainty.
Ie, izy mihitsy io manao solomaso mainty io. Anao inona ty? Lasa matahotra tampoka teo a. Mato misely mihaja miandry anao anaty fiara ndray anao. So tara ny fahatongavantsika any amin'ny aéroport ivato. Ho avy afa metaka kavina vetivety Faono azoko fatarina ve hoe rovinsika no miverina aty Madagasikara? Sasa tsika satria raha za manokana aloha dia tsy mieritreritra ny hiverina aty tsony ahy. Tsara loatra ianao androany. Aza manantona ianao. Satroka tokoa saingy tsy esakanana ny tena fitiavana. Na hanorokanao io mason'ireo olona ireo aza tsy ho voasakanao aho. Reo fotsiny ve ny fianakaviana avy aminao? Dimy akoatra ny vavin'olombelona raha be indrindra. Inona ny tianao atao e? Efa nilaza ianao fa tsy ho tonga dia mbola anao inona ty ihany. So adinonao aza fa namana kaiky avy iny. Ary mba aiza tokoa isy ny fianakaviany amin'izao oro izao no toa tsy mbola manangasanga ihany. Tsy efa ho 20 minitra izay no lasa. Tsy ho ela dia ho avy izy fa aza manahy ianao. Siora amin'izany ianao? Ie. Satria mijery ny masonao aho dia tsapako fa mitaintaina be ianao. Na za koa aza mba mitaintaina so tsy ho avy izy. Iza ny mahalala so sanatrika efa voatantarako tsy nahatamin'ireo fotoana mamin'ny sambaratsika. Raha zany fotsiny moa maninona e. Ny ahiko dia hoe so sanatrika nisy lozana azo azy. Tefy, inona daholo izany lazainao izany? Tefy, so sanatrika nataonao inona vadiko? Tsy mbola vadinao izy e. Mbola miankina tanteraka amin'izay mety hitranga amin'ity tontolo andro ity izany. Nataonao inona ho avy vadiko dia sanatria ve ka mihevitra ve ianao hoe novoloko izy e? Eny e, efa nandalo tato an-tsaiko ihany izany hevitra izany saingy rehefa nandinika kely aho dia hitako hoe tsy mila manao an'izany akory aho. Oay, reny tamin'ireny ny fianatra zareo. Za efa tena nitaintaina mihitsy. Mivoa ny fiara riviana dia andao fa taraiky be isika afa-baraka. Tamy Fa ahoana mihitsy ianao ty e? Tsoatran'izao mihitsy ny tokony ho fihetsika izany olona hiatrika fisoratam-panambadiana izany. Raha ny sitraponao angamba ny narana dia ohatr'izao sika mbola tsy tafalatany an-trano. Fanahoana ianao tsy hiverina aty Madagasikara tsony ka? Inona tsy moa ny hiverenako aty e? Any Suède ny tanindrazan'ny Lars Anderson. Noho izany dia any fiainanay. Na dia tsy mbola anehoana mivantana izay. Izany hoe rehefa lehibe angamba ny zanako vao tonga aty indray ahy. Ny zanakao? Ie, zanako ato akipoko. Ndao andefa sasa miandry ao anaty fiara izay papa e. Ho tara vol ety antsika. Viva Radio nanolotra ho anao teo Adalanao ah. tantara nosoratany Lota Rafalmanana. Novelomin'ny Fetraobelona, Sofaniry, Fifi, Christophe Rabearmanana niaraka tamin'ny Louise Ravelso Ary mbola rantora manatsoa. ny kirakira teo amin'ny lafiny teknika Pak Sarano Arvondy. Adalanao ah. Fizarana faharoa tantara no totosainy maningotra renesinao rahampitsony toiny